fiteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Miaraba antsika tsirairay avy indray amin'ity maraina ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ho an'izay rehetra manaraka ny fandaharana amin'ity maraim-baovao ity. Mino fa hitany fiainanao manokan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny indray androany. Faly mandrakarivo izay manona ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny tompo lehibe ny amin'ny tombonandro izay omeny. Ny amin'ny asarobidiny zany atao hoe mbola isan'ny velonaina sy nomeny tombonandro zany eto amin'ity Madagasikara nosy malalantsika ity. Ary ho raisiko tombontsoapasoavana lehibe ho ny fotoana androany izay fahako indray amin'izara ny tenin'Andriamanitra aminao isan-tokantrano amin'ity maraina ity. Izany hoe la riavana fa tonga dia anomboka avy hatransika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fametrantsika ny fotoana rehetra eo am-pelatran'Andriamanitra indrindra ny teny rehetra izay hozarainy eto amin'ity andro anio ity. Sokafo ny fonao mangatan'Andriamanitra androany. Teneny ny tompo amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanamasina mba hahafahanao mifandray sy mifantoka tsara amin'izay zavatra rehetra hozarainy eto androany satria fantatro fa tena etaetan'Andriamanitra tanteraka ho an'ny zanany rehetra no mifandray aminy amin'ny alalan'ny teniny. Vavaka asika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ary mankasitraka sy manome voninahitra anao ny mitombotsoapasoavana manokana nomenao anay indray androany ahafahany miombona teny aminao, ahafahany miombona amin'ny alalan'ny fanahinao ro fanambarana miafina rehetra ao amin'ny teny izay tianao hozaraina aminay androany. Tompo tonga eto izay andrianao tsy amin'ny fahazarana nefa fa mifo tena feno etaeta tanteraka hamantatra ny sitraponao. Manambara tompo ny teninao amiko, milanao ianao no antenaiko androany fa hiasa mahery eo amin'ny fiainako. Mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Nio ry havana dia hafakely no fandarantsika satria fantsona indray androany hitondra mivantana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny hafatra fohy nefa inoko fa tena mafonja. Raha mandinintsika ny Genesis toko voalohany ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faraika amby roapolo ary ny andininy fahenina amby roapolo dia misy teny vaky toy izao manambara ny fahamarinan'Andriamanitra feno momba ny namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'Andriamanitra namorona ny trondro ry havana ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo dia niteny tamin'ny rano Andriamanitra. Tsy ny trondro no tsy s'adresse tamin'ny trondro Andriamanitra, tsy trondro no nitenenan'Andriamanitra amin'ny vatana fa rano no nitenenan'Andriamanitra rehefa morona ny trondro izy. Tamin'Andriamanitra ihany koa namorona ny hazo dia ny tany no niresahan'Andriamanitra. Niresaka tamin'ny tany Andriamanitra dia namoaka ny hazo fihinam-boa ny zava-maitso rehetra ary ny biby tao aminy ny tany. Ny anankiray fahatelo rehefa niresaka tamin'ny tenany Andriamanitra ao amin'ny andininy fahenina amby roapolo amin'ny Genesis toko voalohany dia namorona ny olombelona izy. Ohatrohatr'izao zany ny teny izay nataon'Andriamanitra tamin'izany raha adika mivantana ilay izy alalantsika tsara izay zavatra nataon'Andriamanitra nitranga tamin'izany tamin'izy namorona ny zavatra rehetra. Ozy izy tamin'ny rano hoe ry rano aoka ianao amoaka ny zava-mananaina maro samihafa mihetsiketsika atao hoe trondro avy ao aminao. Dia nisy trondro avy ao anaty rano. Avy eo n'Andriamanitra niteny tamin'ny tany ry tany aoka ianao amoaka ny zava-maitso sy ny hazo fihinam-boa avy eo aminao dia nivoaka ny zava-maitso. Ary Andriamanitra rehefa namorona ny olona dia hozy izy hoe andeha isika amboatra olona tahaka ny endritsika tahaka ny tarehantsika no namorona antsika azy dia ary ny olombelona. Zareo tsara ny havana fa raha nesaka tamin'ny rano Andriamanitra ka nahary ny trondro avy eo amin'ny rano, izany no mahatonga ny trondro raha voavoaka ivelan'ny rano dia maty. Tahaka izany ihany koa ny hazo rehefa miala amin'ny tany ny hazo ka tafasaraka amin'ny tany dia tsy mananaina koa fa miha malazo sy maina.
article milaza aminao ry olombelona amin'izao andro farany zao fa ianao io dia voary anankiray tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe ao amin'ny safidinao no nanakinan'Andriamanitra zany fahamarinana zany, fa tseny ampamoronana n'Andriamanitra no efa nametraka tao am-pony talohan'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny vovoka morona ny olona ao amin'ny Genesis 2:7 hoe ity olombelona zay asan'ny tanako no foroniko ity zay hitovy endrika amiko dia no ariako tsy hisaraka amiko mandrakizay. Zavatra mampalahelo nefa ry havana dia zao, rehefa mandroso ny vanim-potoana me atombotra ny fiafarana ny zavatra rehetra dia miasa ny fomba tsy takatry ny saina ary manao zay azo ny atao 24 heures sur 24 ny devoly andisy fanantenana an'Andriamanitra ny amin'ny programmany, ary indrindrindrindra andisy fanantenananao ny amin'ny programman'Andriamanitra ny aminao manokana ihany koa, fa mila fantatrao zany ampiala sy amila lalana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny sitrapony tsy eo amin'ny fiainanao ilay zanak'Andriamanitra io. Zany ry havana androany no antony mahatonga anay ny rahan'Andriamanitra hitondra faingana an'izao hafatra zao ho an'ny mpino ny andro farany rehetra. Ry havana, mila miverina amin'Andriamanitra ianao. Ry malagasy io, zao ny fotoana tsy maintsy hibebanao tsy teny hiverenanao marina mikitro-po sy fitiavana ampahary ianao raha lavitra azy ianao. Jesosy ry havana dia niteny amin'ny Jona 2:10 fa raha tafasaraka amiko ianareo izy ho amin'ny fiangonana dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fiverenana amin'Andriamanitra dia tsy natokana ho an'ny olon-tsotra ihany, fa na ho an'ny fiangonana aza so efa lasa lavitra isika amin'izay mety heverintsika fa fiainam-panahy misy atsika zao nefa tsy ampitsontsika fandinitena. Dia zay no mahatonga an'Andriamanitra mampiverina an-takazerina averintsika ao anaty tontolo fioboana sy zao période de confinement zao, aseho an'ny fanjakana mihitsy le vanim-potoana mba hitoizan'izany 10 andro indray ahatonga sy ahatonga anao tena marina satria hitan'Andriamanitra fa mbola tsy feno fepetra ra-piombonana ahatonga anao sizy ho tafaray raha neny ny trompetra, satria amin'izao vanim-potoana eny antsika zao tsy hoe ho avy tsy hoely Jesosy fa za te hanaitra anao ho avy tampoko Jesosy. Raha ny porofom-pamantarana rehetra nomen'Andriamanitra sy voalaza ny tenin'Andriamanitra, mety be dia be ny olona tsy mahazaka an'izany. Maro ny olona rehefa iresana mikasy momba ny fiavian'ny tompo dia misy horoson-tavatra any anatiny. Zay ny indisy, zay no famantarana tokony ananany tsirairay avy hoe misy zavatra tsy milamina ao tsy réglô amin'Andriamanitra mahatonga mbola mipetraka izay endriky ny tahotra zay. Raha ohatra ka lazay zao tsika hoe ho avy Jesosy akaiky ny fiaviany antombotra ny fiafarany zavatra rehetra, dia mila miomana fotsiny ianao manomana ny fiainam-pananao satria azadiny fa Jesosy dia nilaza. Zao no lazainy amin'ny fotoana eviny fahoriana lehibe eto ambonin'ny tany dia tsy tokony ho entintsony ho fiangonana. Dikan'izay ny vahaolana maharitra efa napetraka Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana hitrangan'izany rehetrarehetra zany dia efa nataon'Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana avokoa ny fahafahany zanany sy ny mpanompony hiaina sy sitraka ny fahatsarany rehetra. Ry havana, tsy tia tanty ny fanaperana natao hiainanao mandrakizay. Teny amintsika fa ao bokin'ny Apokalipsy 2:20 dia manambara amin'ny Baiboly ny fisian'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Jesosy Kristy dia nampanantenantsika zava-baovao foana. Hozy izy raha misy olona ao Kristy, Korintiana 2:17 dia olom-baovao izy. Ao amin'ny boky mpanao salamy ihany koa Davida mpanjaka dia niteny miraha-mbaovao ho an'i Jehovah. Dia hozy koa izy Jesosy rehefa tonga dia nanamafiorina ny didy izy amin'ny didy anankiroa, dia hozy izy hoe didy vaovao nomeko anareo. Ary marina nahatongavany Jesosy teto ambonin'ny tany dia novantsika anaisotra an'ilay fiainana taloha fa hitondrantsika ao amin'ny fiaina vaovao. Ary zavatra anankiray fahatelo Andriamanitra dia nampanantenantsika fa zao tany misy antsika zao, zao lanitra misy antsika zao dia efa nampahitana ny Jaona apôstôly tany amin'ny nosy Patmosy rehefa nanokatra ny Apokalipsy izy hoe isy lanitra vaovao sy tany vaovao, ary voasoritra mazava ny amin'ny fanambaran'ny Baiboly fa ny tany vaovao izy dia tany tsy misy ranomasina. Zany hoe isaky ny mandeha mitsangatsangana ianao ka maka fafinaretana eny amin'ny bord de la mer dia tian'Andriamanitra ho tonga saina ianao raha mpamaky Baiboly fa olona mipetraka eo amin'ny tany tonta
tsy andalo ary horava sy miserana avokoa. Raha izany ry havana ny zavatra voalazan'ny soratra masina mikasika momba ny fandalovany zavatra rehetra. Raha izany voalazan'ny soratra masina mikasika momba ny fanambarana ny zavatra tsy maintsy iseho eto amin'ity tany fandalovany ity. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika amin'ilay tontolo misy antsika androany, satria ianao mantsy tsy hoe io vatana be io, amin'ny fotoana ialana anatin'io vatana be io dia tsinontsinona ianao. Tsarovy ry havana fa akoatra ny hoe fampatsiahivana antsika fa ny zavatra rehetra izay ananantsika indray androany dia horava avokoa. Izay no mahatonga amin'ny baiboly milaza ozy izy hoe ny olona ozy izy dia tsy miankina miainy olona ozy izy ao amin'ny Luka 2:20 ny 5:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny ainy olona ozy izy Jesosy dia tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana. Izany hoe ninninona zavatra ananan'ny olona dia zao tadideo mbola sarobidy lavitra mihoatra noho ny zavatra ananan'ny olona ny ainy. Zao anefa ry havana ny zavatra mitranga ny fanomezan'Andriamanitra tsika ny hoe mbola afaka miaina eto ambonin'ny tany tsika dia manana tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany. Tahaka ny olona anankiray manao zavatra sarobidy anankiray mba ho tombontsoa ho an'ilay mpamboatra ny fisiny, dia ohatr'izay koa mila tsaroantsika fa misy sitrapon'Andriamanitra mifehy ianao eto ambonin'ny tany. Raha tianao ny aina sy sitraka amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra atateraka ny antom-pisianao eto ambany masoandro dia tadidio ry havana ty teny izay tiako ampatsahivina anao ty, manana programa manokana ao am-pony Andriamanitra ny amin'ny namoronany ianao ary manana tanjona voafaritra tsara izy ny amin'ny antom-pisianao, fa tsy hoe olombelona tonga eto ambonin'ny tany ianao ka velombelom-pôly. Meko fanoharana ohatrany somary mampime anao ny cocotte 33 zao dia no manana andrahokanina be dia be eo ambony fataperana eo ambony gasy, na tsy fantatro hoe eny ambony kitay raha ohatra hoe izay ny moyen ahafahantsika hoe mahandro ny sakafontsika ao an-tokantrano, fa tsy haingon-trano any anaty bahut. Raha misy olona anankiray zao mametraka cocotte 33 ngeza be ampidiriny ao anaty bahut dia tonga mivahiny ao an-trano dia mety hany foana mason'ilay vahiny fa mba inona ary ny tanjon'ilay tolony reto nametrahany an'io cocotte ngeza be io ao anaty bahut fa tsy andrahokanina any an-dakozia, sady tsy any amin'ny toerany misy an'ilay cocotte na mety hoe tsara tarehibe ary ilay ao anaty bahut. Rehefa tsy amin'ny anjara voatendry ilay cocotte dia mampimebe satria mitombona any amin'ny toerana tsy tokony toerany nametrahana azy. Dia ohatr'izay mihitsy ny zanak'olombelona ezahan'ny olombelona amin'ny fisaitsainany sy ny fomba fieviny niala amin'ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony, nefa tiako no milaza aminao fa tsy mahasoa anao zany. Ny toriteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Androany ry havana te hiantso anao Jesosy, te anaitra anao izy amin'izao andro faran'izao. Misy antony zao zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny tany zao raha lalovany zanak'olombelona ao anatina fahasarotana ohatra ny fisian'ny coronavirus. Miala tsiny fa ohatrany hoe miresaka an'ilay zava-misy fotsiny fa tsy mankalaza azy sika kosa satria fa zavatra mitranga eto ambonin'ny tany amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia misy areto mandringana tsy mbola voakontrôle, mbola tsy voafehy amin'ny manam-pahaizana mihitsy mandrak'androany coronavirus ny anarany. Mbola tsy tena hoe sura fa chloroquine amin'ny fanafodiny. Mesaka amin'ny olona mitady vaksiny fanefitra an'izany ary mahavariana amin'ilay izy dia tadidio tsara mitady hevitra mandrakariva ny olona nefa tsy tonga eo amin'ilay dingana anankiray tena mahafapo sy aitambalina. Mampatsiaro tamin'ny andron'ny pesta tamin'ny fotoanany, mampatsiaro tamin'ny andron'ny reto mandringana toy ny abokana tamin'ny andron'i Jesosy, mampatsiaro ny VIH vo atamin'izao moa mbola misy fa zany efa mangingina aloha io virus io par rapport au coronavirus nay le mandringana me manomboka tsy hoe fandringanana milamina tsony no zavatra mitranga hoe ohatrany sida zao mbola mety miaina kely 10 taona ohatra ny olona voany vao maty na 10 taona arakaraky ny état de santé le olona ihany koa hoe ina daholo ny karazana rehetra rehefa misy ao aminy izay tsy mety ahitapanafany tsony fa izay tafiditra rehetra dia io virus atao hoe sida io no VIH io no mamono tsikelikely ny olombelona fa amin'izao manomboka ame anticipen'Andriamanitra ohatrany hoe manomboka tsy hoe Andriamanitra anticipen'le ny zava-devoly ny fandringanana ny asa fandringanana tiany atao eto ambonin'ny tany nefa mahavariana dia zao ny olona milaza fa tian'Andriamanitra fa tsy manao ny sitrapony ary ny olona milaza fa makala ny devoly nefa mpanompo ny sitrapony. Ahoana ary ny fipetraky ny zanak'olombelona amin'izao andro faran'izao te
miteny aminao ary havana fa misy zavatra tian'Andriamanitra hanairana antsika ary zay zavatra tian'Andriamanitra hanairana antsika zay no antony nandrahany eto amin'ity vata fahitalavitra ity androany hitodika amin'ny sainy any miafatra anankitelo androany maraina ho an'ny fiangonan'ny andro farany. Voalohany ary fiangonan'ny andro farany afatra ho antsika tahaka izay nampitondraina ny Jaona amin'ny bokin'ny Apokalipsy ho an'ny fiangonan'ny andro farany. Tapitra ny fotoana sy ny vanim-potoana izay nametrahana anao ho isan'ny mpigere fiangonana pasteur. Ahoana moa zany lazaiko hoe mpigere fiangonana zany? Fantatrao daholo misy fotoana isika mijery sy mibanjina fotsiny ao anatin'ny fotsika anovany mpino ho an'ny Kristy. Ndraindray adinontsika fa isika koa misy fotoana mila mandiny tena hoe tafatoetra tsara ve eo amin'ilay toerana afaky nitarika sy zara miteny fahamarinana ho an'ny hafa. Mamerina antsika Andriamanitra ao an-tokantrano mba handiny tena tsara ny amin'ny hoe atraiza marina ny fitantananao ny fiangonan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra. Velona mba hanompo ve ianao sa manompo mba ho velona? Betsaka ny manao ny asa fitoriana amin'ny filazantsara ho toy ny asa mandraharaha andavanandro. Tsy mametraka ny lanjan'ny fanompona sy ny fiantsoana ho ambony lavitra, mihoatra lavitra no izay heverinao fa fandresen-dahatra ao anatinao hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia ho voata. Tadidio fa tsy fitahian'Andriamanitra ny antom-pisitsika atao fanompona fa ny rahan'Andriamanitra isika mba amerina ny olona rehetra zay tsy ao ambala ho solotena ny tady sy hamonjy ny very eto ambony tany alalan'ny Kristy sy tondra azy ho ao amin'ny ivo anankiray amin'ilay teny sy fanambarana rehetra voalazan'ny soratra masina fa Kristy zany vatolampy fiorenana zany. Fotoana zao ry fiangonana eritreretantsika toebontsika lalina ao anaty satria raha tombotra koa ny fiafarany zavatra rehetra efa nametraka fanontaniana ve tsika hoe aiza ny fiafarantsika mpitandrina rehetra ao anatin'izao fioboana sy fitokana monina na confinement zay nomeny fanjakana ny fahitantsika azy fa lalan'Andriamanitra lizany havana. Angamba mety tsy sonony ohatr'izao mety hoe passage lalovany eo amin'ny fiainana le izy fa aza velan-daly fotsiny zany pasteur. Miangavy ao anatin'ny 5 andro asio fivorim-pianakaviana kely satria ndraindray adinontsika le teny nampitondray ny Paoly Timothée hoe ao amin'ny Timothée hoe izy hoe mitandrina tsara dia mitandrina ny ankonany koa aloha. Ndraindray ao an-tokantrano hoe misy zavatra be dia be mila amboarina, misy zavatra be dia be andrasan'Andriamanitra antsika. Tadidio ry havana fa zavatra nylazain'ny Baiboly amintsika dia zao hoe izy hoe Kristy izy lohan'ny fiangonana fa laly lohan'ny vavy. Zany hoe taratry ny fisian'ny fiangonana amin'ny Kristy ny fanoharana ny tondran'Andriamanitra antsika mpitandrina na antsika lehilahy mihitsy amin'ny ankapobeny ao amin'ny fiainatokantranosika io. Noho izany fotoana koa zao hitodiana ao Jerosalema anamafisan'orona sy anamboarina ireo karazan-javatra rehetra mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao ka tokony ho harenina hitarafana ny lanitra dia ny ety ambony tany satria Andriamanitra tsy nanao fanoharana mikasika momba ny tokantrano amin'ny fifandraisan'ny olona tsotra eto ambony tany fa noharina zany amin'ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana zany hoe taratry ny lanitra ny tokantrano hita maso. Amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretantsika fa andeha ny asan'Andriamanitra hizotra tsara ny fitorisika amin'ny filazao tsara ny velona hatramin'izay raha tsy misy fotoana mba hahafahantsika miobona kely sy mitoka-monina miaraka amin'ny ankonantsika manarina ny fiainam-panahy ao anatiny mba tonga antsika olona fiangonana tsisy fiketronana ho zay Jesosy hitsena azy any amin'ny raha alana zao ny mitovy tamin'ny andron'ny Exode 12 isaky midin'Andriamanitra ao bokin'ny Exode 12:10 zao misy an'izay hidinao eo fovoan'ny Egyptianina ozy izy no hidinako rehefa mamantona alina tonga izy nidina tokoa tao Egypta ary amin'ny Exode 12:12 nidina indray izy rehefa niobona rehefa nitoka-monina ny zanak'Israely nitoka tao an-tranony avokoa isam-pianakaviana ary ny tompony laza amin'ity taona ity fa ho Andriamanitra isam-pianakaviana izy. Dikan'izay raha ho Andriamanitra isam-pianakaviana izy ataovy azo antoka le passage
omen'Andriamanitra anao am'le tontolo mpiankonana misy anao ahafahanareo mivady sy ny ankonana. Tena tsy hoe fotoana tsony zao iresana ny any ivelany hoe ohatran'izy amin'ny fandrosoan'ny hafa. Tsy fotoana tsony zao hoe mbola aloto fona amin'izy ianao ka laninao fotoana zay itokananao monina ao an-trano fampiresanao amin'ny vadinao antona ho saina sy ny fony ka tonga azy tsy fantoka amin'Andriamanitra. Fa fotoana zao anairana mifanairana tanteraka ananana fahadiovam-po firaisana amin'Andriamanitra lalina. Fa misy fotoana tsy maintsy miverina milonina tanteraka daholo ny ao anatin'ny fosasaina mampanantsika misaina ny zava-panahy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Teny amintsika ry havana androany fa na isika famantarana na isika mpamantatra zany andro farany zany. Be dia be ireo famantarana ny men'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly fa ny zavatra tokony himatimatisantsika sy anairantsika ny ao anatintsika dia ireo teny mpahamarinana rehetra voalaza ny soratra masina tandrify an'izany mba handraisantsika fanapaha-kevitra. Teny aminao rahalahy mpitandrina isany mpanompon'Andriamanitra isany. Fotoana zao tsy hoe miezaka tsika ny andamina fotsiny ny any ivelany na anaitry ny any ivelany fa fotoana zao andinitsika tena hoe lasa iza marina ary efa tonga iza ny fandrosoantsika amin'ny ara-panahy atreto. Tsisy afantatra an'izay afa-tsy tsika tsirairay avy ihany ao anatintsika ao. Atraiza marina ny fibebahana marina takian'Andriamanitra, le voa fibebahana marina. Tadiova rehefa tonga tao trano Zakaiosy olona tsotra fa tsy mpitandrina izy rehefa tonga tao tokantrano Zakaiosy Jesosy dia zao ny zavatra nitranga nanondro Zakaiosy sy zavatra rehetra nalainy tamin'ny tsy fahamarinana dia nonerany avo efatreny ary zay zavatra rehetra ary tao anatin'ilay fanonerana izy dia zara sy hita mihitsy zany hoe ozy Andriamanitra zay izy vao zanaky Abrahama. Zany hoe ny voan'ny fibebahana zany tsy mijanona teo amin'ny fonana fotsiny. Ny devoly koa mahay fona koa ny devoly fony zay izy mba ho any anaty kisoa dia nekeny Jesosy zany. Fatantsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Ka zavatra tiako lazainy eto tsy hoe le endriky fifonana fa inona no motif, inona le antony ifonanao eo anatin'Andriamanitra. Matsapa ve tsika ao anatin'le fonana aloha hoe tena misy nenina mampirisika atsika tamin'izay zavatra tsy nentina ataontsika dia anana fanapaha-kevitsika niova. Jesosy mantsy ny fahafantarako azy ato anaty Baiboly tsy liana ny andreny fitanisantsika ny fahotantsika izy fa lina izy ny ahita ny fiovantsika. Zany hoe le après an'le fanekena ao anatin'le fonana sotsorona an'le fahotana ny tiany Jesosy ho hita fa tsy ny ranomasitsika eo am-pandoliana milaza eo anatreny fa tsy hanota intsontsika. Azonareo tsara angamba le zavatra tiako zaraina. Satana zao raha nandeha ho any anaty kisoa dia matahotra no atsipeny amin'ny ely satria fantany fa manam-pahefana hanipy azy amin'ny ely Jesosy. Dia le fiantraikany fahadisony natahorany natonga azy ny fona dia nangataka fanalefahana sazy izy. Ndao Jesosy anapa-kevitra ka tonga dia latsaka ny didim-pitsarana tonga azy any amin'ny elo dia natahotra ny conséquence izy sy ny fiantraikany zay dia zay natonga azy miteny hoe mba alefasany anaty kisoa zay. Fa tsy zay le zavatra mitranga takiany tompo eto. Hozy izy Jesosy zay manafina ny fahotany dia tsy ambinina fa zay mitsotra sy mahafoy azy no hita famindram-po. Efa nafontsika ve le ota zay tena nifonantsika teo anatin'Andriamanitra. Ny suiten'le izy tsy nanao an'izay intsony ve tsika. Raha zay zavatra mitranga dia nomentsika n'Andriamanitra le fahafaham-pony takiny ahatonga antsika mba ho isan'ny olona nahitan'Andriamanitra ny voan'ny fibebahana ohatran'ny Zakaiosy dia atonga azy anamarina ao amin'ny boky ny fiainana fa isan'ny zanaky Abrahama ihany koa isika. Tsy hatreo amin'ny famonjena sy fandraisana an'i Jesosy fotsiny ny antoky ny lanitra satria tadidio ry havana fa ny lanitra dia mitaky an'izao fahamarinana izao. Ny fanekenao an'i Jesosy tompo samonjy ny fiainanao manokana sy ny fiazonanao an'ilay famonjena hozy izy Paoly tamin'ny Timoty hoe azono ny famonjena. Fa ahoana inona ny antony mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe azono ny famonjena satria raha nomen'Andriamanitra ny famonjena ny safidy azona an'io mandra-piaviny eny aminao. Zay no mahatonga Jesosy milaza tsy azo ny asan'Andriamanitra saronana hoe manompo betsika rahalahy mpitandrina manompo betsika dia zay no antony antoka tonga atsika anana antoka zato isan-jato fa atsika ny lanitra tsy ery havana. Ampahany andraisantsika ifandraisantsika mifakasitran'Andriamanitra ny fanatanterantsika ny asa fanompona azy ary ny antom-pisitsika eto ambony tany anisan'izay antom-pisin'izay rehefa nivonjentsika ny zary zany amin'ny hafa ary zany ny antony ny antsoina atsika.
zay nisany antony nitson'Andriamanitra anao ny anao ny asany apahany anankiray fahazadiny ty teny voalaza amin'ny boky Matthieu toko fafito ny andiny faraky amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo zay rehetra manao amiko hoe tompokotompoky niditry ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapon-draikitra ny an-danitra maro am'izany ozy izy ny antso hoe efa namoaka deminita amin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay ary milaza ihany koa izy hoe efa naminany tamin'ny anaranao zay reo karazan'olona anankitelo reo zany zay nataon'Andriamanitra hoe nanao asa lehibe sy naminany olona tena nampiasain'Andriamanitra tetỳ ambony tany saingy izao tsy nahazonao famonjena satria variny eo ampanataterahana asa fa tsy nanam-potoana confiné niainanao anatina confinement sy fitokana monina ohatr' zao mba andinina tena hiverenana eo am'le sitrapo-takian'Andriamanitra momba ny fanompona sy ny antom-pisitsika hitoetra eo am'izay zavatra takian'Andriamanitra amintsika hananana aiza ny fandeferana aiza ny faneitretena aiza ny fitiavana reo vokatry ny fanahy zay takian'Andriamanitra marina hitoerantsika ka amantarany antsika rehefa hiverina pakatra antsika izy satria raha ny marina ozy izy ny tompo ny olona maminany zany mpanompon'Andriamanitra zany tsy manafatra Jesosy amin'ny olona matotoko fito andiny faraky amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo ho an'ny fiangonana zay tarihana tsotra fotsiny fa miresaka mihitsiny izy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay ampiasainy satria matoa maminany be zany manoa manao asa lehibe amin'ny anaran'ny tompo zany matoa tena hoe mahavita zavatra goavana amin'ny anaran'i Jesosy olona mahalala an' Jesosy olona mahafantatra tenin'Andriamanitra tsara saingy izao ozy Jesosy tsy fantatro akory ianareo fa miala amiko ianareo mpanao meloka ka afatra voalohany ty ho antsika mpitandrina dia afatra anankiray anairana antsika mialohan'ny fotoana aloha zay angatatsika vavaka ho an'ny hafa ny firenena ny vahoaka an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ny isany any ivelany dia isika mihitsy mila miobina kely ao an-trano mangataka amin'Andriamanitra mamerina sy mifototra tsara ao anaty fandinitena ny fiazonantsika ny famonjena mba ahafahantsika mizaran'izany zay ary havana ny tapany voalohany ho an'ny afatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity andron'io ity hitontsika amin'ny karazana afatra hafa indray ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny firenena rehefa avy eo fa metsolo mianoatra androany fa tiakontsika hivavaka amin'Andriamanitra amarana an'izao fotoana izao ho voninahitra ny anarany hivavaka tsika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ny amin'izany teny zany mankasitraka anao zay ny amin'ny fahamarinana rehetra zay aloko ny vavanao androany maraina amerenana anay rehetra mpanomponao ao amin'ny balanao indray fa indraindray zay matsiary tena efa ao mitsara ny tenanay sy mametraka ny tenanay fa manana ny famonjena sy nahazona an'izany mety hanananay ny famonjena satria efa nananay ny famonjena satria nanolo tena ho anao zay saingy te hampatsiary anao hoe voazona sy voatahiry tsara ve ny famonjena amin'ny fanatanterahana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ihany koa ampianary zay andiny tena ao anatin'izao ao anatin'ny fifantohana sy fisitahana ao anatin'ny fiobonana izao mba hiombona tanteraka aminao mamindrafo aminay Andriamanitra mifona ho anay mpanompon'Andriamanitra rehetra matsiarovanay fa mpanomponao zay tompo tario zay ary ampijoroy naizanaiza toerana misy mpanompo efa mety lasa lavitra izy tamin'ny fanadonona ny fitiavanao azy averena izy ao anatin'izao toroteny zao mba tsy toetra ao anatin'ny saintsony ny fotom-pisainana hoe velona izy manompo izy mba ho velona tsy ao fanompona ny velomany fa velona izy mba hanompo an'Andriamanitra zany hoe ny antom-pisiny dia hanompo an'Andriamanitra ka ninona fitahina ninona tsy fitahina ninona hita maso ninona tsy hita maso antom-pisiny ny fanomponanao ary nafoy zavatra rehetra tahaka ny Abrahama izy eny an-dalam-panompona dia ninona sedra rehetra eny am-pitsikinana anatanterahana izany dia azo antoka fa hifanena amin'ny anjara-pahasoavana tokony ho azy izy taio ny tsiray avy androany ao anatin'izany teny zany hiverina sy atoko tsara ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen azadiny ry havana mila mibebaka tsika mila manompo an'Andriamanitra tsaratsika ary mila miaina amin'ny akasitrahantsika samy hotain'Andriamanitra dolontsika rehetra mirary soary veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy mirary soary eo ny page Facebook hvkl-mission events